dia hevitra ny ainga avy any fotony izy ireny amiompana amin'ny soatoavina malagasy. Anisan'ireny ny fananganana ny gouvernemanta firaisam-pirenena sy ny komity fampihavanana ny malagasy. Ambarana etohatra fa ilaina ny fanamafisana ny firaisam-pirenena amin'izao fidirantsika ny repoblika fahaefatra izao. Amin'ny zavatra rehetra dia anterinay fa ny fahamarinana ny tokony ho vimiaina ny teny filamatry repoblika fahaefatra hoe fitiavana, tanindrazana, famindrosoana. Raha tsy izany dia ho verimaina ihany ny ezaka ataontsika rehetra. Amafisina etoana fa safidy fototra no raisintsika ny hahamahany malagasy samy malagasy ny krizy nolalovany tamin'ny fifampiainona sy ny fifanankalozan-kevitra ary nahitantsika vokatra tsara izany ankehitriny. Mihevitra nefa Israely fa tsy maintsy mbola hatsaraintsika hatrany izany vokatra efa azontsika izany. Koa manao asoavo amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena izahay mba hanome lanja miezaka sy fanehoan-kevitry vahoaka malagasy vita hatreto sy izay mbola hatao. Raha tsy aivina dia iray monja amin'ireo vao miarafolo no dinihana teny amin'ny fiaonam-be-pirenena ity vita ity, midika izany fa mbola be ny sisa. Fa nanamafy nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety nandritry ny fiaonan'iny ry zareo avy ao amin'ny ray aman-dreniny Joro mikasika ny fitantanam-bola ao anatiny ity fikambanana ity. Marina tokoa fa raha atao perquisition tany tamin'ny général Noël izay fantatrareo fa fitahiny volan'ny ray aman-dreniny Joro dia nivoaka tanay tamin'ny gazety fa nisy chèque misy telo izy telo raha sy diso ny tadidiko ary misy lela-vola ao anatiny. Ny antony nandalovanay teny amin'ny gendarmerie dia nanazava an'io fa ny lela-vola no an'ny ray aman-dreniny Joro ka noho ny mpitahiry azy voasambotra tany dia tsy maintsy averina amin'ny ray aman-dreniny Joro io lela-vola io dia nalaina ary tsy misy olana zany fa nazava tsara daholo na ny taratasy fitantanana ny rara ambolan'ny ray aman-dreniny Joro na io lela-vola io dia azony ray aman-dreniny Joro. Fa ny mikasika ny chèque telo dia tsy fantatsy ny ray aman-dreniny Joro na ny tokony na ny aviany. Izay mikasika ny iny raha mikasika ny vola sy ny chèque da mifandray amin'ny général Noël ary nandalovan'ny ray aman-dreniny Joro na marinina teny amin'ny gendarmerie. Mbola resaka politika ihany sindry tafaresaka teo amin'ny fakatsasy sy ny fandraisam-peo ny Joan Merambelisona sy Totsony François ireo ampanjaka sy tangalamena izay naneho ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Nivory zay tafaty zay ny tahitanea dia tangalamena ary fihavanana dia miazakazaka be teo dara nivorinay izay tangalamena mitarika ny fihavanana ary tonany iasin-drazanay amaforoan'ny tangalamenanay ka amin'izany dia mangataka izay tompon'io fihavanan'io filohany mitarika ny tangalamena eto Madagasikara. Izay dia manangolona efapolo sy valonjato ary nypotan'ny président Andranjoelina moa zay amin'ny nampitanan'ny fifidianania zava-dehibe iny dia nifosany eto Madagasikara koa dia Madagasikara koa moa ary nokany vice président moa izakana. Zay tangalamena dia mandray andraikitra satria araka teniteo dia mitondra ny asin-drazana zahay ka zay asin-drazana zay sy azo ny soloana an'izan'izy fa io zany entina nampiavana nandritra tany amin'ny taonin-jato voalohany tany tamin'ny sy ny fanjakana ny andrina fanjakana républicaine amin'izao fotoana izao dia izay tangalamena ny manana ny soatoavana afaka mandamina toe dia raha manahirana teto amin'ny firenena ary zay mbola loavinay amin'izao fotoana izao ka zany nahatonga ny teny hoe mba hisiny filaminana amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny fiarahamonina dia zay nahatonga ny mba izay tangalamena zany manana izay soatoavana zay andamina ny tantsy ny fanjakana ao anatin'ny fiarahamonina ary napetraka moa hoe
masy mandidy eto amin'ny ty firenena ity dia ny vahoaka. Ary zany nahatonga ny fandresena mihezinezina tamin'ny fifidianana farany teo satria iny fototra ametranany repoblika faefatra nandresy moa ny eny tamin'isa mavesatra dia mavesatra ka izay zavatra zay dia milaza fa midika fa miavana ny malagasy ka izay ny amerenana eto hoe oka mba ho anay tangalamena ny mpiavana ny malagasy eto Madagasikara fa sy resaka politika na resaka ohatra zay zavatra tena hitipinina dia zao ny tangalamena dia manana zay soatoavana fampihavana an'izay fa tsy ny olobe mijoro akory na ny pasteur na ny mpanao politika fa io dia asina ny men'Andriamanitra mihitsy ny fampihavana. Aloha zay mitondra fampihavana eto Madagasikara. Fa eo amin'ny resaka fahasalamana dia nisy ny fanaraha-masony amin'ny resaka valanaretina gripa araka ny vaovao izay nangonina namana Aurelia Rafringy ary mikasika ny fivoriana iraisam-pirenena moa izy ity natao eto amintsika izay efa nanomboka tamin'ny taona 2017 izy no hitatitra ny andinindiny manodidina an'izay. Madagasikara no nampiantrano ny fivoriana iraisam-pirenena mikasika ny fanaraha-maso ny valanaretina gripa sy ireo valanaretina izay atahorana hitera-doza eo amin'ny firenena. Famaranana ny atrikasa izay efa natomboka tany amin'ny taona 2017 no natao teto. Nosafidiana manokana tamin'izany Madagasikara no isika manana tambazotra fanaraha-maso valanaretina isan'ny tsara indrindra maneran-tany. Zava-dehibe eto amin'ny firenena ny fanaovana izao, hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Médecin général Rajao Narson Pascal Jacques. Ny firenena Amerikana, ny OMS ary ny Institut Pasteur no angadina nanana siviana hitana ity atrikasa ity. Ireo valanaretina izay atahorana hiteraka fiantraikan'ny maty amin'ny firenena. Izy io dia firenena maro zany no mandray anjara ao, eo moa tsika malagasy, eo ny Ivoiriana izay tsy tonga fa miantondara azy misy amin'izareo, ny Sénégalais, zareo Camerounais, misy avy any Cambodge, firenena maro zany ary fivoriana izy ity dia fivoriana famaranana tetikasa fanaraha-maso valanaretina araka ny lazaiko teo izay efa nitomboka tamin'ny taona 2017. Misy mandavataona aretina gripa eto amintsika ary tsy mbola nisy olona tena maty ny hatramin'izao. Amin'ny zoma izao no ifarana ity fivoriana famaranana atrikasa momba ny fanaraha-maso ny valanaretina gripa andraisan'ireo firenena maro anjara ity. Eo miazakazaka amin'ny bisikileta miodidina ny Madagasikara